Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray amin'ity alakamisy maraina fa 14 volana desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo amin'ny antsika tokantrano tsirairay avy ihany koa izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia iara hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ety anjan-danitra mbola misaotra anao izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny fahamindram-ponao. Misaotra anao mitaiza anay ary mampiseho fa eo mandrakariva ianao, mijery anay ary na dia tsy mendrika ary tsy tomombana izay amin'ny lafiny maro, ianao kosa tsy mba mandao tahaka ny fanaon'ny olona fa eo aminay mandrakariva, mankahery, mananatra ary koa manitsy ny dia raha sendra solafaka. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity dia mangataka aminao hitoby manodidina anay ary hankahery anay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha te mofinainantsika androany dia manao hoe andriana izay mijaly. Alaina amin'ny Jaona voalohany, toko 2:2 manao hoe ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Ny ohatra tanteraka nomeny Kristy momba ny fitiavana ny reny dia mamirapiratra amin'ny voninahitra, tsy matroky ny aloky ny fahaelam-potoana. Efa ho 30 taona Jesosy no nanampy tamin'ny fitondrana an'ireo adity mavesatra ao an-tokantrano tamin'ny asa mafy nataony andavanandro. Ary izao na dia eo amin'ny fialany ainy farany aza dia tsaroany ny mitsinjo ny reniny izay mpitondra tena mahantra ho hita eo amin'ny mpianatry ny tompo tsirairay ny toe-tsaina tahaka an'izany ihany koa. Ary ankehitriny dia efa ho faty ny tompon'ny voninahitra ho avitra ho an'ny taranak'olombelona. Raha nametraka amin'ny fiainany sarobidy i Kristy dia tsy nisy fifaliana noho ny fandresena nanohana azy. Nampahory sy nanjombona avokoa ny zavatra rehetra. Tsy nitahotra ny fahafatesana no navesatra tao aminy, tsy ny fangirifiriana sy ny henatra no ny hazo fijaliana no nahatonga ny adidy niahatra tamanaina tsy halazaina ny aretany. I Kristy no andrianany izay mijaly, fa ny fahoriana kosa dia avy tamin'ny fahatsapany, ny fitaky ny fahotana, ny fahalalana fa noho ny fifankazarany amin'ny ratsy dia tsamban'ny olona ka tsy mahita ny halehibeny. Teo amin'ny Kristy no napetraka ny fahadisoantsika rehetra mampisolo toerana antsika sy antoka ho antsika azy. Ny saina ho anisan'ny mpanao meloka izy mba ahazahoany manavitra antsika amin'ny fanamelohan'ny lalàna. Nandritra ny fiainany manontolo dia nitoron'i Kristy tamin'izao tontolo lavo rehetra izao ny vaovao mahafaly momba ny famindram-pon'ny ray sy ny fitiavany mamela heloka. Famonjena ho an'ny lohan'ny mpanota no lafin-kevitra naseho nefa ankehitriny noho ny vesatra mahatsiraviny heloka izay netiny dia tsy afaka nahita ny tavan'ny ray mitory fampihavanana izy. Ny fialan'ny tavan'Andriamanitra tsy ho hitan'ny mpamonjy tamin'ity fotoana mampitebiteby azy mafy indrindra ity dia nanindrona ny fony tamin'ny alahelo izay tsy ho takatry ny olona mihitsy na oviana amin'ny fomba feno. Mafy loatra io ady miatra manaina ny aretany io ka saika tsy reny na ny fanaintainany ary nofy aza satria navesatra tamin'izany hoe fisarahana amin'Andriamanitra iray izany. Kanefa nipetraka mandrakariva ny fitiavana hamonjy ahy sy hamonjy ianao ary izany nanosika azy hiaritra ny faharetana mandra-pialan'ny fofinainy. Hatanteraka ny famonjena sy ny famonjenanao ary izany no hifaliantsika isan'andro, izany no reharehantsika fa olona afaka tokoa tsika ary tsy mba handevozany ny otana izao zava-misy manerana ny tany izao fa manana fanantenana lehibe. Dia i Kristy efa namonjy antsika, sika efa nandray azy, izy kosa tsy andao antsika fa isan'andro dia miaraka amintsika, nasolafaka isika, mampitsangana antsika izy, mankahery antsika. Ary ihany koa ny mahafinaritra indrindra dia
tsy hoe mankahery fotsiny fa manana programa tsara ho antsika tena tonga atsika any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao hiara-monina sy hiara-njaka ho aminy. Ka dia raiso ho fifaliana ho fankahirezana ary koa ho fanantenana mandrakariva ny fahananantsika azy. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola misaotra anao zahay noho ny amin'ny fampanantenana mandrakariva apetraka ao amin'ny fiainanay. Saotra ihany koa satria mahatsiaro zahay fa tsy irery ary mahatsiaro manam-panantenana satria ianao tsy mba mamita ka tsy mba mandainga. Izay kosa dia mangataka aminao mba fanahinao masina eo aminay mandrakariva, hiasa ao aminay sy ny fiainanay, na ny fiainam-pianakaviana na fiainatokantrano na n'inona misy toerana misy anay dia ka ho taratra ny voninahitra ao an-trano izay. Anaran'i Jesosy, amen.